إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل idha yasr. Maka sita katika tumpo Allah subhanahu wa ta'ala midiraz mandrakariva amin'ireo asoavagna zay tsy mitsahatra mirotsaka amintsika zanak'olombelo, ary mangataka amin'ny liavitsy toa tompontsika Allah ny mandrotsaka ny salatu wassalam amin'ilay iraka ny mahafatoky empaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa eo tokoa ny vahiny zay ho raisitsika tsela na maray na afaka maray, vahiny tsy iza izany fa ny fidirana ny volana anakiraiky nansona hoe Dhul-Hijja. Vahiny masina izy io, vahiny lehibe izy io. Miendrika raha ohatra ka tsika n'androany dia mahafantatra ary miezaka mifampatsay mahakasika ny lanjany izany vahiny izany. Raha ohatra ka roa vongala taloha dia nitsenatsika vahiny masina nansona hoe Ramadan, afaka roa volagna dia misy vahiny masina anakiraiky koa nambarany Allah subhanahu wa ta'ala nansona hoe Dhul-Hijja na Dhul-Hajja. Milaza tumpo Allah subhanahu wa ta'ala kama na hoe: inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum. Ny tena marina rehefa Allah subhanahu wa ta'ala nanamboatra tany sy lanitra, ny tena marina isan'ny ireo volagna zay napetraka ny Allah afahany zanak'olombelo mametraka fepotona dia 12 nambarany Allah subhanahu wa ta'ala. Izany rehefa izy nanamboatra ireo lanitra sy tany. Amin'ireo volagna 12 dia nisafidiny Allah anaky-efatra nataony masina. Anaky-efatra nataony masina. Tumpo Allah subhanahu wa ta'ala dia manamboatra satria izy no manampahefana. Allah subhanahu wa ta'ala manamboatra zavaboary. Nohon'ny izy manamboatra zavaboariny, mbola fahefagnany Allah misafidy amin'ny zavaboary. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tomponao manamboatra zay zavatra tiana amboariny ary misafidy izy amin'ny zavaboariny, misy ameny lanja mihoatra ny sasany. Misy nanamboatra tany Allah subhanahu wa ta'ala nanome lanja tany izy amin'ny tany hafa.
Makka, Madina, Baitul Maqdis na milanja am tany hafa. Nanamboatra koa Allah subhanahu wa ta'ala zanak'olombelo nisafidina am zanak'olombelo ireo nansona hoe al-anbiya wa rusul, reo mpaminany siraka nalefany nisafidiny, io safidiny Allah subhanahu wa ta'ala. Takin'izany rehefa nanamboatra fotoana Allah dia misy ireo fotoana nisafidiny nameny lanja mihoatra ny fotoana hafa. Amin'ny finoana al-Islam dia misy volana anankidimy zay manan-danja. Efatra zay nambarany Allah amin'ny Qur'an ty, minha arba'atun hurum, dia raiky zay nandalo ro volana taloha, volana masina ny Ramadan zay fa nandao. Inona moa volana anankiefatra reo? Raiky dia ray volana alohan'ny Ramadan nantsona hoe shahru Rajab, le volana ny Rajab. Ary le telo mifanesesy aorignany volana ny Shawwal, zany hoe Dhul Qa'da, volana mbola iainantsika ty, Dhul Hijja, le volana zay ho avy, wa Muharram, le volana manaraka anazy baka. Zany hoe anankiefatra zay nambarany Allah anatin'ny Qur'an miampy raiky, zany hoe Ramadan, zay hoe miavaka koa ary namasina Allah subhanahu wa ta'ala ro volana anankidimy ary izany safidiny Allah subhanahu wa ta'ala. Nandroany miendrika tokoa raha ohatra ka tsika mila mahafantatra lanjany izany. Jerentsika fa hoe Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny sorany vakina teo zany milaza manao hoe wal fajri, mifanta izy amin'ny fotoana, le fotoanan'ny maraina. Fajri io fotoanan'ny maraina, rehefa mipoitra zany maraina inatsona hoe fajr. Wal fajr mifanta amin'izany, wa layalin ashr, ary amin'ny alina folo, mifanta amin'ny alina folo. Manampahaizana mikasika ny tafsir dia milaza fa manao hoe araka ny nambarany Ibn Kathir fa hoe ireto le fifantanany Allah alina folo eto dia alina folony Dhul Hijja, zany hoe alina folo voalohany amin'ny volana Dhul Hijja. Io ny fantanany Allah subhanahu wa ta'ala. Bako mbola nitohiziny Allah wa shaf'i wal watr. Ash-shaf'i mbola nifanta koa Allah amin'ny andro. Io shaf'i io zany io ny androny Eid, yawmun nahr. Nifanta koa Allah amin'ny androny Eid, zay Eid avy io zany, Eid be nambarantsika, Eidul Adha. Wal watr io le andro alohan'ny Eid nantsona hoe yawmi Arafa, mbola nifanta koa Allah subhanahu wa ta'ala amin'izany. Mandeha koa zany atsika miala suratul Fajr, mamaka atsika suratu Al-Hajj, dia mahita koa fa hoe Allah subhanahu wa ta'ala mbola mampatsay makasika an'ireo andro reo, milaza ka manao hoe wadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat, ka mahatsiarova mibetsaka anareo any Allah subhanahu wa ta'ala anarany Allah amin'ny ireo andro zay fantatra. Andro zay fantatra. Io andro zay fantatra io nambarany Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, io andro zay fantatra io dia andro folo voalohany ny Dhul Hijja. Andro folo voalohany ny Dhul Hijja. Milaza Ibn Rajab manampahaizana anakiraiky makasika an'izany andro zany, satria ny fanolana nareo manampahaizana anatin'ny finoana al-Islam hoe ireo andro folo farany Ramadan namena lanja, ireo andro folo voalohany ny Dhul Hijja namena lanja, ireo andro folo voalohany ny Muharram namena lanja. Izy amin'izy ireo tena manan-danja. Ny fanolana nareo manampahaizana anatin'ny finoana al-Islam tonga amin'ny conclusion fa hoe ny le tena amin'izy telo, le folo telo zay mandalo mandavataona zay farany misy lanja dia andro folo voalohany ny Dhul Hijja. Andro folo voalohany ny Dhul Hijja. Na raha ohatra ka resantsika Muharram dia andro fahafolo ny Muharram nantsona hoe Ashura, dia andro nataony Allah subhanahu wa ta'ala hoe nanavitra Musa ndraiky vahoaka anazy, ary maro événement nampandalovina Allah subhanahu wa ta'ala amin'izany andro izany. Raha resantsika koa amin'ny Ramadan dia misy alina anakiraiky nantsona hoe Laylatul Qadr. Laylatul Qadr io zany le ibada amin'io alina io zany tsara mandelatra ary volagna ny ibada raha ohatra ka tratra izany alina izany. Kanefa io alina io koa zany dia mbola napetraka ny Allah
napetraka ny finoana islam zany hoe sifat ray satria nilaza rasul sallallahu alaihi wasallam iltamisuha fi ashr al-awakhir, tadiavinareo amin'ny alina folo farany, tadiavinareo dikan'izany tsy haitsika izy io amin'ny alina folo farany ny Ramadan aiza aminazy io Lailatul Qadr, fa atsika zany manao vinavina miezaka amin'ny fagnazavana araka an'ireo tatitra tonga paminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasany minahita 2 telo 20 zany hoe amle nuit impair alina impair nireo andro zany, sasany nahita 27e, sasany fa amin'ny tena marina zany alina folo farany tadiavana azy. Kanefa rehefa folo voalohany ny resaina dia misy andro anakiraiky amin'io folo voalohany io antsoina hoe yaumi arafa. Io tsisy andro mitovy azy amin'ny dunia, afa-tsy hoe andro raiky fogna rehefa atsika jiaby amin'ny paradisa. Io andro io antsoina hoe yaumul mazid. Io andro io andro ny fanomezana boka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, andro mitovy azy io yaumul mazid amin'ny dunia eto dia yaumi arafa, le andro fahasiviny dhulhijja rehefa mitsanga ireo olona zay manao fivahina masina manao hajj amin'ny toerana antsoina hoe arafa, mitody ary mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ambarana ireo manampahaizana anatin'ny finoana al-islam rehefa atsika zany mandinika am'le tenin'ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny hadith anaty tonga amin'ny rasulillah boka amin'ny rasul sallallahu alaihi wasallam isaka amin'ny ampahafatelo ny alina dia Allah subhanahu wa ta'ala yanzil, hoe mijotso Allah amin'ny sama'i dunia mitandreny ary miantso ireo mpanompony zay tia angataka aminazy ary tia angataka famelan-keloka aminazy. Mijotso Allah yanzil. Rehefa tonga amin'ny andro alany 15 ny Sha'ban, le terme nampiasainy finoana islam al hadith amin'ny fotoana ittala Allah, zany hoe ittala zany hoe Allah mijery asa zay nataony zanak'olombelona, satria miakatra asa atsika amin'ny fotoana zany amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, asa nandavataona zany. Kanefa tonga andro ny Arafa, nambarany ireo manampahaizana le hadith manambara fa hoe amin'ny andro io yatajalla Allah. Yatajalla Allah io tsy terme ampiasaina karazany foana amin'ny teny arabo zany. Tajalli zany hoe io zany Allah zany, yatajalla Allah zany hoe Allah miseho amin'ny endrika ny fanomezana tsisy fataperana. Ary le andro faharoa nampiasaina io tajlilullah zany hoe yatajalla Allah dia andro hoe tsika jiaby inshallah fa anatin'ny janna Allah subhanahu wa ta'ala milaza tsika amizay amin'izany fotoana izany hoe karakory nareo ao, zay tsara, anareo mbola mila mihoatra n'izany dia amaly atsika ya Allah amin'ny raha tsara iainana jiaby ty mbola misy mihoatra, fa hal min mazid zany mbola misy mihoatra n'izany. Ambarana Allah na mbola misy mihoatra n'izany, mihoatra n'izany dia fanomezana zay andeha ameko anareo nambarana Allah subhanahu wa ta'ala. Dikan'io andro fanomezana boka amin'ny Allah nantsona hoe yaumul mazid, mitovy aminazy zany andro ny Arafa. Dikan'izany namandreo manampahaizana rehefa reo zany reo nanadiady nahita fa hoe le andro folo voalohany ny dhulhijja dia misy lanja, satria nilaza koa rasulillah sallallahu alaihi wasallam afdala ayamu dunya, afdal zany hoe ny andro farany tsara amin'ny dunia. Ambara-paminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ashar al-ula min dhulhijja, ireo andro folo voalohany ny dhulhijja, zany hoe zay ho avy. Dikan'izany raha laisy anabavajaina ao anatin'ny finoana al-islam, atsika tsy mila varina, so de atsika io veran-jara, atsika tsy mila varina, so de io atsika mandalo amintsika fotoana izany ka mety fa tsy ho tatra atsika koa amin'ny taona ho avy. Manararaotra dikan'izany atsika amin'ireo andro zay ho avy reo, na manomboka maray na manomboka afaka maray insha Allah. Nilaza koa paminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam diretsika nahaizatsika lanjany izany andro zany. Hadith voarakitra anatin'ny bokin'ny Imam al-Bukhari wa Muslim. Andesina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma nilaza Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma min ayamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashara. Tsy misy andro nambarany
Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, le asa tsara tao amin'io andro tsy misy andro, le asa tsara tao amin'ny andro io hoe mitovy, zany hoe tsaratsara no mandilatra, zany hoe tsy misy asa ataonao amin'ny fotoana hafa mihoatra n'io andro io zay farany tiany Allah. Amin'ny fotoana jiaby anao manao asa jiaby eken'i Allah subhanahu wa ta'ala nampirisina antsika, fa le farany tiany asa jiaby tsara ataonao amin'ny davanandro tiany Allah, fa misy le tena tiany, farany tiany. Ino le farany tiany? Amin'ny fotoana io, amin'ny fotoanany Dhul-Hijja, le andro folo voalohany. Mpiaradian'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dia mahafantatra lanjana asa soa zany, ary tamin'izany fotoana izany mazava ho azy ary mbola mipetraka amin'izao fotoana izao, le asa farany tsara dia al-jihadu fi sabilillah. Zany hoe anao manolotra tenanao amin'ny hoe jusque nazy fahafatesana nohon'ny Allah. Tsisy be mandilitra izany. Nambaran'ireo faqalu ya Rasulallah wala al-jihadu fi sabilillah. Ya Rasulallah, le asa amin'io, asa tsara atao amin'io, misy lanja mandilatra jihad ataonao amin'ny fotoana hafa fa tsy amin'ny fotoana io. Nambara Rasul sallallahu alaihi wasallam wala al-jihadu fi sabilillah. Ata jihad fi sabilillah amin'ny fotoana hafa tsisy lanja amin'ny asa raiky tsara ataonao amin'ny andro folo voalohany io. Jerentsika fa le tenin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa afa-tsy hoe rajulun, olo anakiraiky, kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarja' bidhalika bi shay. Zany hoe afa olo anakiraiky niboaka izy amin'ny lalan'ny Allah, namoaka arenanazy jiaby ndraiky vatatenanazy jiaby, arena igny lagny, izy koa nazy fahafatesana tsy nipody, igny olo igny fogna asa zay nataon'iny mazava ho azy afaka mitovy amin'ny asa tsara raiky ataonao amin'ny andro io. Ndraiky asa tsara raiky ataonao amin'ny andro io, ata subhanallah, teny raiky subhanallah, io misy lanja mandilatra io jihad fi sabilillah amin'ny fotoagna hafa amin'io andro. Jerentsika lanja zany mila nameny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ary mampirisika atsika manambara fa hoe tandremo anareo varina amin'ireo andro folo voalohany ny Dhul-Hijja zay ho avy ty, hoe tafanao zavatra hafa anareo ka anareo varina tsy nanararoatra nazahoanareo ireo asoavagna zay tokony miamby anareo amin'izao fotoana izany. Ka raha laisana bavajena amin'ny finoana Islam, atsika zany mila manararoatra n'ireo andro. Fantanina mipetraka amin'izay dia zao, ino zany tokony hataotsika? Satria raha ohatra ka fa fantatra atsika ary fanenitsika lanjany izany, ino ary zavatra tokony hataotsika amin'ireny andro reny? Mazava ho azy, zavatra ataotsika dia mifatotra amin'ny zavatra anankitelo zay mahakasika ny zanak'olombelona: vatatsika, fanahintsika, ary fifandraisantsika amin'ny manodidina atsika. Zanak'olombelona tsy afaka miala an'izany: vatanao, fanahinao, ary fifandraisanao amin'ny zavatra manodidina anao. Tsy zay? Rehefa vatagna no resaina, iny zavatra farany tsara zay mety ataony zanak'olombelona amin'ny vatanazy ary amin'ny andro. Mazava ho azy, rehefa nanontany mpiaradian'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam any mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam hoe ameo zao asa zay farany tiany Allah, nambarany Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alayka bis-sawmi fa innahu la adla lahu. Rehefa nanontany sahaba anakiraiky, zao ameo asa farany tsara zay tiany Allah, nambara Rasul sallallahu alaihi wasallam tazomy ny fifehezana. Fifehezana tsisy zavatra mitovy azy. Io asa zay mifandray amin'ny vatatsika zany fifehezana. Anisan'ny sunna zay voarakitra anatin'ny bokyny Sunan Abi Daoud zay andesin'ny vadiny Rasul sallallahu alaihi wasallam Hafsa radiyallahu ta'ala anha, wa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yasumu 10 Dhul-Hijja wa Ashura wa 3 ayyam fi kulli shahr. Rasul sallallahu alaihi wasallam amin'ny fiainany tsy manambela zavatra anankitelo: le fifehezana andro 6 voalohany amin'ny Dhul-Hijja, andro 6 voalohany amin'ny fifehezana, le fifehezana andro ny Ashura, le amin'ny fahafolo Muharram zay ho avy, ary andro 3 fifehezana isam-bolana. Io tsara napetraky ny Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, zany anisan'ny fahazarana anisany azy. Manambara fa hoe anisan'ny fahazarana ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin'ity volana zay ho avy ty, amin'ny andro folo voalohany, amin'ny andro 6 voalohany dia manatanteraka fifehezana. Zay zany le asa tsara amin'ny fotoagna tsara mifandray amin'ny vatatsika. Ka fampirisina izy io raha lahy sy anabavajena ao anatin'ny finoana Islam
rehefa maheno atsika fa hoe nanomboka Dhulhijja amaray, atsika fa mametraka programme ny fifehezana. Izy io tsy voatery, tsy niterena atsika nanao azy io, fa nambela izy io zany sunna, fa izy io sunna zay mahasoa atsika, fomba mahasoa atsika, manatsara atsika, mampisy tombotsoa atsika, ary amin'ny fotoana zay hoe fa tsy haitsika mety hipody fa tsy hipody, fotoana farany tsara andalovantsika. Ary rehefa mifehezana atsika manatanteraka fifehezana, afaka mame atsika vatatsika, afaka mame atsika toetra atsika, afaka mame atsika zavatra maro aminantsika. Satria hitatsika amin'ny Ramadan, rehefa avy Ramadan atsika manatanteraka fifehezana, maro zavatra zay tsy mety ataontsika alohan'ny Ramadan ajanona antsika noho ny fifehezana, satria anao mahita zao mifehy. Zany hoe izy io sakana. Fifehezana lasa misakana anao, ary misakana anao amin'ny zavatra maro zay mety hanapotika anao. Dikan'izany fomba anakiraiky zay misy tombotsoa be amin'ny fiainantsika, ary indrindra amin'ny fotoana zay tokony ararotsika. Dikan'izany le fifehezana. Anao moa tsy navita andro 7 reny jiaby regny tsy manino, manaovanao andro raiky misakafoana andro raiky, manaovanao andro raiky misakafoana andro raiky, tsy manino. Tsy nivitanao zany, manaovanao latsinainy ndraiky kamisy anatin'ny andro 7. Tsy vitanao zany, azambela kosa andron'ny Arafa amin'ny fifehezana, le andro fahasivy Dhulhijja. Io azambela satria io andro farany lehibe, io andro nambarantsika fanomezana boka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ary fanomezana ny Allah, napetraka ny Allah amin'ireny olona zay hoe nanatanteraka hajj amin'ny Arafa amin'izay fotoana izany, fa tsy nataony koa hoe anao nandroany ity zay tsy navita nanatanteraka hajj tsy azo anjara amin'izany. Nambarana ny mpaminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sumu yawma Arafa, tanterainareo anareo zay tsy tonga amin'izany Arafa izany manatanteraka fivahinana masina na hajj, fifehezana amin'ny toerana misy anareo any. Ahtasibu ala Allah, zaho dia manatena amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, an yukaffira dhanb au dhunub sanataini, as-sanatu qabl was-sanatu al-ba'd. Zaho manatena amin'ny Allah amin'ny fifehezana amin'ny andro io, nambaram-paminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hoe ahazo famelan-keloka ny fahotana ny taona anankiroa, le taona falasa boko le taona zay iainanao ty zany fafainy Allah subhanahu wa ta'ala fahotana amin'izany fotoana izany, nohon ny fifehezana zay tanterana amin'izany andro na Arafa. Raha ohatra ka tsika tsy tafifehy, tsy natanteraka fifehezana nandritra ny andro 10 voalohany amin'ny andro 9 voalohany, amin'ny andro fahasivy io kosa manararotra tsika manatanteraka izany fifehezana izany, ary mampirisika ireo vadamanjanakatsika, ireo fianakaviantsika, ireo namantsika mba tsy manadino izany andro zany, ary miezaka tsika amin'izany fotoana izany, amin'izany fotoana izany. Khairu ayami dunya, nambaram-paminany Muhammad sallam, andro farany tsara amin'ny dunia nareo ty yaumi Arafa. Wa khairu dua yaumi Arafa, boko tsy vitan'izany le dua farany tsara, dua ny andro ny Arafa, nambaram-paminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enao zay mitady nanomboka zay jusqu'à n'androany ty, mila mampaneky le ataka anao amin'ny Allah, izy ty le fotoana zay nameny Allah nanao, ka mipetraka koa anao amin'ny situation zay ahafahanao mangataka amin'ny Allah, fa ekeny Allah subhanahu wa ta'ala ny ataka anao amin'ny andro io. Khairu dua, ny dua farany tsara amin'ny fotoana farany tsara dia dua amin'ny andro ny Arafa, nambaram-paminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Atsika fa tsy tonga amin'ny Arafa, atsika fa tsy tonga natanteraka fivahinana masina, fa kosa atsika mavita fanompona, atsika manatanteraka fanompona, ary atsika afaka mangataka amin'ny Allah amin'izany andro zany. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, ary amin'ny andro io ny zavatra teny farany tsara ny teniniko, boko ny tenin'ireo mpaminany jiaby talohako tany, nambaram-paminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, tadidin'ireo zany le teny amin'ny andro io, andro ny Arafa farany tsara ny teneniko, boko ny tenen'ireo mpaminany talohako jiaby, nambaram-paminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Io teny farany tsara nambaram-paminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ny teneniko avy eo ny tenen'ireo mpaminany talohako jiaby amin'ny andro am'le andro farany tsara, amin'ny andro ny fangatana farany tsara. Ary io no nangatainay tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, mazava ho azy io no dhikr, io no zavatra ny teninay, avy eo zay nangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ianao zay mbola namina Allah subhanahu wa ta'ala tombon'andro miaina ambony tany eto, rehefa tonga izany andro zany, raha ohatra ka tatratsika araroto amin'ny fangatana, azalanina amin'ny zavatra hafa,
fa io andro mety tsy hainao hipody fa tsy hipody aminao araroty zany amin'ny fangatagna amin'izany andro zany. Zay zany asa voalohany tokony atao, fifehezana anambarantsika teo. Ary asa zay mifandray amin'ny fananao mahiny, asa zay mifandray amin'ny fanahy dia mazava ho azy io le nitenentsika taloha teo nambarany Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkur isma Allahi fi ayami ma'lumat. Anao tsy mila manadino Allah subhanahu wa ta'ala matsaro azy amreo andro zay efa voafetra, andro folo voalohany Dhul-Hijja. Zany hoe anao zany mila manatombo le dhikrullah, fampatsiahivana Allah. Le dhikr ataonao io zany mifandray ary manamafy le fanahy zay anatin'ny vatantsika ato. Fanahy zay misy manome lanja atsika zao ty fanahy, miala fanahy io vatana io fa mila ariatsika satria izy io motraka. Io fanahy io mila mafisina, io fanahy io zany mila amena foto-sakafonazy, foto-sakafony fanahintsika io dhikrullah, matsaro an Allah subhanahu wa ta'ala. Dikan'izany le fahatsarovantsika Allah subhanahu wa ta'ala manomboka boka amin'ny fifandraisantsika aminanazy. Swala raha raisana bavajana finoana Islam, anisan'ny asa farany tsara tiany Allah le swala tanteraina amin'ny fotoagna anazy, tsy amin'ny fotoanako, tsy amin'ny fotoagna tiavako na tianao, fa fotoagna zay nametrany Allah azy. Ahabbu al-a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, ny fanatanteragna swala amin'ny fotoagna. Ka tsika manararotra manatanteraka le swala, atsika lehilahy tonga amin'ny masjid tsy tapatra amin'ny swala amin'ny jamaa, atsika ireo anabavy miezaka amin'ny tokantrano amin'ny fotoana fanatanteragna ireo swala. Le swala fardh zay tanterantsika ndimy amin'ny fotoagna anazy. Boko manararotra koa tsika amin'ireo swala nawafil, ireo sunna zay tokony ataotsika amin'ireny andro reny. Satria jeretsika namarany Qatada, io Qatada io piaradina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, izy milanja manao hoe fifehezagna amin'ny andro, fifehezagna amin'ny andro folo voalohany Dhul-Hijja. Jeretsika as-siyamu fi al-ashar al-awail min Dhul-Hijja ka ajru ibadatu sana, nambarany Qatada radiyallahu ta'ala. Le fifehezagna ataonao andro raiky amin'ny andro folo voalohany zay ho avy amin'ny Dhul-Hijja, azahoanao amin'ny andro hafa. Jeretsika fanompona ataonao amin'ny andro hafa mandritra ny taona raiky, andro raiky ny fifehezagna nataonao amin'ny andro io, andro raiky équivalent zany eo amin'ny ajr, amin'ny asoavagna zay tokony azonao amin'izany fotoana izany. Jeretsika asoavagna zay napetraka ny Allah amin'ny fotoana io, zay tokony mila ararotsika zany amin'ny alalana fanompona zay tanterahintsika amin'izany fotoana izany. Aveo dia mazava ho azy eo zany le swala fardh amin'ny jamaa, eo zany le sunna zay tokony tanterahintsika, misy sunna romby folo zany, sunna rawatib na sunna romby folo. Zay manatanteraka sunna io amboariny Allah subhanahu wa ta'ala, anatin'ny raiky amboariny Allah qas palais zany amin'ny paradisa. Eritreretintsika amin'ny fotoagna karaha zany, tsika mandroatra manao sunna amin'ny ary nawafil zay vitantsika, mavita zany atsika amin'izany fotoana izany. Zao zany manamila manambaratsika raha lasana bava zay amin'ny finoana Islam, atsika zany miezaka amin'izany fotoana izany ndrindra raha ohatra ka androtsika io zany andro mila zany milamina, atsika zany miezaka mihitsy tsy mirate salatul fajr, ary salatul fajr amin'ny jamaa. Zay zany no zavatra anakiraiky raha ohatra ka zay le programmentsika mipetraka hoe tsy tapaka salatul fajr anakay bako amin'ny jamaa, insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala bo manampy satria io mizanul yawm nambarany ulama, le zavatra manomenanao équilibre ny andronao, mandamina ny andronao, hitanao hoe lamina andro nakay ty niany ty, dia salatul fajr zay tanterainao amin'ny fotoagna anazy bako amin'ny jamaa. Tsy manino izy tsy vontanteraka anao amin'ny jamaa, raha tena amin'ny jamaa izy vomaika tsara, anao mipetraka amin'ny garantiny Allah jusqu'ariva izy koa tanteranao amin'ny jamaa. Fa tsy vitanao amin'ny jamaa, tanterao amin'ny fotoagna izy, tanterao amin'ny fotoagna tamin'ny toerana misy anao any, tanterao amin'ny fotoagnany salatul fajr, fa hitanao andronao io milamina. Fa rehefa tsy tanteraka salatul fajr, hitanao fa andronao io tsy milamina. Ka mila mandamina andro tsika amin'ireo ashara Dhul-Hijja, alamina antsika le fajr, le salatul fajr. Takin'izany koa dhuhr manaraka bakao, al-asr wal-maghrib wal-isha, le sala yusila ma Allah subhanahu wa ta'ala. Izy koa zany atsika mila manamafy le fanahy anatin'ny vatantsika io, sambela atsika manomboka boka amin'ny sala. Boka eo manararoatra zany atsika amin'ireo karazany adhkar zay ba'da sala, karaha io koa zany tilawatul Qur'an, miezaka zany atsika raha lasana bava zany amin'ny finoana Islam. Eritreretintsika fa le ajr amin'ny fotoana io tsy mitovy amin'ny fotoagna hafa. Miezaka zany atsika mamaky, zany hoe manapitra famakina Qur'an, tilawatul Qur'an. Za tsy miteny hoe izy koa tsy vitantsika manapitra wala khitmul Qur'an, ata zay ny vitanao. Fa anao misy anatin'ny andro raiky manao programme famakina Qur'an. Anao za miala tsy hoe mamaky Qur'an zany nandalo andro igny, anao tsy namaky ata safha raiky ny Qur'an. Fa ny tena izy raha ny vitanao nanapitra le Qur'an, anao mamaky juz telo isan'andro,
insha Allah rehefa avy andro fahasivy iny tapitra zany ny famakinao Qur'an amin'izay fotoana izany. Raha ohatra ka jozo telo sanandro vakinao andro fahasivy insha Allah anao zany mamaky bebe kokoa amin'ny andro fahasivy iny anao fa manapitra famakinao Qur'an al-Karim. Takin'izany misy dhikr zany. Misy dhikr satria wadhkuru isma Allah fi ayami ma'lumat, misy nansona dhikrul mutlaq, bakao misy nansona dhikrul muqayyad. Misy fampatsahivagna zay sunna tonga boka amin'ny finoanatsika nampianarana mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zay mutlaq, zay hoe zay tokony ataotsika ary afdal amin'ny fotoana jiaby amin'ny fotoana io. Ino dhikra io? Dhikra io zany araka ny lambaran'ny hadith zay ndesina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma hoe fa akthiru fihinna ary ataonareo betsaka amin'io nambaran'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam reo andro reo at-tahlilu wat-tasbih wat-takbir wat-tahmid. Zany hoe atsika amin'ireo andro reo zany mila manararoatra mandeha manao midera Allah manao alhamdulillah, midera Allah manao subhanallah, zany hoe miresaka fanabeazana Allah, Allahu akbar, milaza la ilaha illallah. Le takbir sunna zay hitatsika zany ary ny tataratra zany am'ireo sahaba maro zany le fomba, fa le fomba hita zany boka amin'ny Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dia milaza izy manao hoe Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd, na Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd. Maro zany le fomba mety jiaby zany, izany averimberinatsika, ary tsy hoe ary fomban'ireo sahaba Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ndraiky Abu Huraira reo mandeha amin'ny andron'ny voalohan'ny Dhul-Hijja, reo miboaka reo mandeha mamonjy olo mivarotra ndraiky olo jiaby, reo amizay manao takbir io feo ambony, reo tsy miala eo fa tsy olo jiaby manomboka manao takbir io zany Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd, apotipodindreo. Afa-tsy hoe rehefa tonga zany andron'ny Arafa izy koa anao tsy nanao hajy, atsika eto zany manomboka amin'ny fajiriny andron'ny Arafa isaka ny vita sola fard dia sunna mamaky izany takbir zany indraiky. Zany hoe sunna mamaky takbir io zany Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd, isaka vita sola fard manomboka amin'ny andron'ny fajiriny Arafa jusqu'à andro farany jusqu'à asrany ayam at-tashrik, zany hoe yawm at-tashrik, zany hoe le farany andro fahatelo amby folo ny Dhul-Hijja, atsika zany amin'ny asrany izy iny mamaragna izany takbir nansona hoe muqayyad. Fa le mutlaq amin'ny fotoagna jiaby, anao mandeha ato, anao mandeha ry, anao anatin'ny bus, anao anatin'ny miasa, anao anatin'ny tokantrano, anao mipetraka, anao manino, lasa foana zany iny dhikr iny zany apotipodinao. Iny izy koa ny tanterahinao, hitanao fa anao miala boka amin'ny andro folo voalohany Dhul-Hijja io niova koa, karaha hitanao fiovagna zay tonga taminao tamin'ny Ramadan amin'ny ezaka zay nataonao amin'ity folo foana, jerentsika amin'ny folo foana Allah subhanahu wa ta'ala manome le baraka ny fotoana io afahanao manamafy io nansona hoe ruhi, zany hoe le amal zay tokony ataonao manamafy le janib ruhi, zany hoe le fana zay misy anatin'ny vatantsika io zay ilaina zany amin'izao fotoana zao ity. Raha mafy fana io manaraka vatana amin'izany, raha tsy mafisitsika izy io manaraka koa vata amin'izao fotoana izany amin'ny fahalemenany izany fana zay anatin'ny amintsika ao. Farany dia farany amin'ny nansona hoe al-amalu suluki, satria atsika olombelo zany tsy miaina na ny vatantsika wala na ny fanantsika foana, atsika miaina koa amin'ny fiarahamonina zay manodidina atsika, atsika miarahamonina amin'ny olo zay manodidina atsika. Ka anisany nampirisiny finoana l'islam jerentsika ambarany Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anisany asa farany tiany Allah idkhalu surur fi qalbi muslim, zany hoe fampidiranao afaliagna ndraiky firavoravogna amin'ny fony mpino anakiraiky. Ino dikan'izany anao zany mila manao ezaka mandritra ny andro folo voalohany io, tsy nantenanao foana, anao mila manao ezaka zany amin'ny olona zay manodidina anao amin'ny fifandraisana voalohany. Raha ohatra ka misy olana anao any amin'ny fifandraisanao ndraiky ray aman-dreninao, izy ty alohan'ny idirana zany amin'ny folo voalohany ty alamino izany zavatra izany, amboaro situationao miaraka amin'ny ray aman-dreny. Raha misy olana zany amin'ny tokantrano amin'ny vady, alamino izany. Raha ohatra ka misy olana zany amin'ny zanaka, alamino izany. Raha ohatra ka misy olana zany anao amin'ny havana, alamino izany. Raha ohatra ka anao misy olana amin'ny fiarahamonina amin'olo, alamino izany. Ataovy
zay afahanao hoe fonao madio am'rolo. Reo am'izay tsy nanadio fondreo aminanao tsy manino fa nanao diovo aminandreo. Izy koa misy raha nataondreo nanao tsy mety, mamelana izy reo anao. Izy koa misy raha nataonao amindreo tsy mety, mandana anao mandeha mangataka famelan-keloko amin'izy reo. Dio fonao. Satria am'le hoe anao nanadio fo, napiditra hafaliagna anatin'ny fony namanao. Napiditra hafaliagna. Aseho io le fotoagnan'ny Zulhijja le voalohany reto. Io le fotoagna antsika mila manaseho fitiavantsika amin'ny ray aman-dreny. Io le fotoagna anao zany mila manararaotra mampiseho fitiavanao amin'ny ray aman-dreny. Antaninareo olo tsisy ray aman-dreny nandroany ty zany mailanjany zany ray aman-dreny zany. Anao zay mbola misy ray aman-dreny, araroto izany zavatra izany. Mahita anao mamanao, mahita anao babanao sanandro, ovinanao farany niteny tamin'izy ireo hoe tiako anao. Nirofanao izy, nitolominao izy, namenao raha tiany, ovinanao anao an'izany. Farany, ovinanao anao an'izany. Fotoananao manarotran zany. Faneonao, fampisehoanao fitiavanao koa amin'ny vadamanjanaka anao. Toetra tsara, takin'izany ireo fianakavianao, ireo manodidina anao, mila manararaotra antsika. Ary anisan'izany amin'ny antsoina hoe amal suluki, tsy adinantsika fa olo manodidina antsika maro olona zay hoe napetraka ny Allah subhanahu wa ta'ala tsy manan-katao. Tsy manan-katao, eritreretintsika fa hoe anao nandroany ty zany nampina olo anakiraiky. Nampina olo anakiraiky. Asa farany tsara nambaram-paminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, mampina olo anakiraiky mosary. Subhanallah. Mampina olo anakiraiky mosary. Ibrahim alayhi salam, zaza mila manambara anao tantaran'i Ibrahim. Ibrahim alayhi salam rehefa nanamboatra Kaaba. Ibrahim alayhi salam rehefa nanamboatra Kaaba izy. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. Rehefa namboariny mpaminany Ibrahim alayhi salam, baik boka amin'ny Allah namboatra Kaaba izy, vita Kaaba namboariny, baik boka amin'ny Allah. Izy nanatateraka athar tonga zany Ibrahim alayhi salam nanatateraka isakan rukn Kaaba, isakan le angle ny Kaaba 1000 raka'a, zany hoe nanao arivo raka'a izy isakan rukn Kaaba akasitraka ny Allah subhanahu wa ta'ala. Izy nanao zay fanompona zany isakan angle 1000 raka'a, 1000 raka'a, 1000 raka'a. Kaaba fa vita boka 1000 raka'a, vita boka eo. Izy nangataka amin'ny Allah, rabbana taqabbal minna, ekeo aminanay izany zavatra natolotra anao ya Allah. Nambarany Allah tamin'ny mpaminany Ibrahim alayhi salam, ya Ibrahim ahsant, tsara raha nataonao, fa kanefa tsara noho ny raha jiaby nataonao io luqmatun fi batni al-ja'i. Tsara mihoatra ny raha nataonao jiaby io ya Ibrahim, nambarany Allah, le luqma zany, luqma zany sotro raiky. Raha jerentsika amintsika, sotro raiky nampidirinao zany amin'ny kibin'olo anakiraiky mosary. Tsara mandelatra raha jiaby nataonao io ya Ibrahim, nambarany izy, nambarany Allah subhanahu wa ta'ala. Zany tsy milaza hoe le salah, le dhikrullah, le tilawatul Qur'an, le siyam, ilaina jiaby satria mifandray amin'ny vatantsika, nambarantsika mifandray amin'ny fanahintsika. Fa misy zavatra mifandray amin'ny antsoina hoe as-suluk, vokatra le ezaka atao amin'ny vatana amin'ny fifehezana, vokatra le dhikrullah zay anatiny zay tokony hita zay hoe amin'ny fanahintsika, mila hita zany amin'ny suluk, mila hita amin'ny toetranao zany amin'ny fiarahamonina misy anao. Mila hita hoe anao manomboka nandroany ty, sy koa fa manomboka Zulhijja zany tsy fotoagna anao mandeha matory, fa fotoagna zany anao mandeha manao ezaka zay tsara nataonao. Anao sy koa namena Allah moyen nandroany ty, namena Allah vola, fotoana zay ty anao afaka mampiasa azy. Fa io namena Allah baraka. Izy koa namena Allah subhanahu wa ta'ala fotoana, io fotoagna anao mampiasa io fotoananao io zany amin'ny service-n'olo, amin'ny khidman'olo. Izy koa namena Allah subhanahu wa ta'ala angovanao, fotoana anao mampiasa azy. Izy koa namena Allah subhanahu wa ta'ala trakefanao, fotoagna anao mampiasa azy. Ampiasao zay ny zavatra vitanao mampiasa azy amin'ireny fotoana reny, fa tsisy zavatra zay atolotra anao, tsisy zavatra zay ataonao amin'ny andro io, amin'ireo andro ireo, afa-tsy hoe soloiny Allah subhanahu wa ta'ala tsaratsara zany ny donianao boka amin'ny akhira. Mampalahelo raha ohatra ka mandalo fotoana jiaby ireo, atsika fompino islam tsy manararaotra amin'izany. Mila hita taratra tena marina atsika zay miaina amin'ny fiarahamonina tsy mpino islam, fiarahamonina zay hoe tsy mpino islam, firenena zay tsy mpino islam, fotoana ahitagna fotoagna zany atsika zany amin'ny toetra mazava ho azy aorinany ireny amal
aljasadi bako as-suluki ar-ruhi hitatsika misy fiatraikany zany am amalu suluki amin'ny fiarahamonina mila hita io tsy hoe mandeha tsika mila mandeha mampiseho islam hoe zay ty amin'ny toetranao manodidina anao zavatra ataonao anao mila hita anao amin'ny fiarahamonina mila hita anao amin'ny fihetsika zay ataonao amin'izany fotoana izany na vitanao na nararoatra ary reny fotoana zay 10 awail min dhul-hijja zay napetraka hoe tombotsoa amin'ny fotoana io tombotsoa azonao Allah subhanahu wa ta'ala famifona mahay azy amin'ny dunianao ndraiky amin'ny akhirah zay zany hoe zaka ataotsika ingany Allah subhanahu wa ta'ala manome zao ekatsika jiaby tawfik zany mba manaroatra reny andro reny ary afatsika insha Allah mavita ary wamin Allah subhanahu wa ta'ala tawfik atsika fanekena ny mavita bebe ary zay ny vitatsika insha Allah ary hitatsika zany insha Allah amin'izay fotoana izany amin'ny fiarahamoninantsika izany toetra zany alohan'ny za mamarina khutba nakay voalohany dia za mila manambara anareo raha lahy sy anabava zay ny fiainana islam izahay tamin'ny fotoanan'andronay tam'izay mbola kely tam'izay za masaky manambara anareo tsy haiko misy olo tamin'ny génération nakay mety masaky milaza aminareo fa zahay rehefa tonga zany amin'ny voalohan'ny zulhijja ndraiky iny tsisy fagnazavagna zay azonay manazavanay karaha izy fagnazavagna tonga amintsika amin'izao fotoana zao ty tena ambarako anareo marina zany tsisy afa-tsy olo vitsivitsy agny fa hoe fagnazavagna antsipriny tokony atao karakory atao zay tsy nahazo an'izany zahay tsy nahazo an'izany sako ambarako anareo zany zavatra zany tsy haiko misy le génération na génération talohako mety mahay raha karaha zany anareo nandroany ty alhamdulillah mila makasitraka Allah hoe tonga le hafatra tonga le fagnazavagna tonga le fampatsahivagna izy koa tsika mbola mandeha fogna varigna amin'izany iza mentsika tsiny amin'izany fotoana izany raha tsy tena atsika fogna araroto raha lahy sy anabava zay fiainana islam ireo fagnazavagna tonga amintsika ireo fampatsahivagna tonga amintsika ararotsika ingany Allah subhanahu wa ta'ala manmetsika jiaby tawfik insha Allah wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر أما بعد أيها المسلمون عباد الله ألوانسك ممارنغاني خطبتك فهروا دي مزاوة أنك روا زانتيك وبتسيفنا تسك مزاوازي araka nambarantsika hoe atsika zany fa manatona any zany andro zany mety hamaray na afaka maray insha Allah fa ahoana fomba afatsika manatona izany andro zany dia misy fampianarana anatin'ny fianana islam laza manao hoe at-takhliya qabla at-tahliya ireo zafapirisina hoe ino tokony ataotsika jiaby ino antsoina hoe amin'ny teny araba tahliya raha zavatra tokony ataotsika fa ino zany zavatra alohany ataotsika io zany manadio satria fo izy io mila diovitsika tsainky le fo idirany amin'ny zavatra ratsy idirany zavatra tsara fa atsika zany maha-olombelo atsika izy ty zany misy vera anakiraiky misy raha maloto rano maloto dia za zany avy bokany abidiriko anatin'ny rano maloto iny ronono tsara abidiriko anatin'ny vera igny zany jus tsara mbo sotronao mbo tsy sotronao izany zavatra izany satria mifangaro amin'ny rano maloto fa raha mety rano maloto iny aboakanao tsaiky diovinao ampidirina amin'izay izy mety izy amin'izany fotoana izany zay zany le fomba anatin'ny finoana islam nantsona hoe at-takhliya qabla at-tahliya zany hoe atsika zao ty manatona amin'ny fomba ahoana anatonantsika izany andro reo afatsika zany mba mahazo fanekena boka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala dia amin'ny alalany fangatagna famelan-keloka ny fahotanatsika azadintsika fa nandalo vognany ramadan aorian'ny ramadan roa volana nandalo teo maha-olombelo atsika atsika mivarina maha-olombelo atsika nanatanteraka fadisonga ndraiky fahotagna maha-olombelo atsika nanao ireo zavatra maro zay tsy mety nataotsika amin'izany fotoana izany fifandraisatsika noho le fotsika maloto io miaraka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala dia misy lesoka amin'izany fotoana izany mila diovitsika izany mila diovitsika fifandraisatsika amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ka izany no nampirisiny fianana islamo atsika mila manao ya ayuha alladhina amanu enareo piny tubu ila Allahi tawbatan nasuha mangatana nareo famelagna amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala miverena aminazy anareo amin'ny fiverenana marina zany hoe manenina atsika amin'ny zavatra nataotsika olombelo atsika manao diso olombelo atsika manao zavatra tsy mety
fa mila manenina atsika mahafantatra ny hoe tsy mety nataotsika ary mipody amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny alalany fangatana fa mila keloko amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ary atsika tsy mila kivy nambaran'ny Allah tamin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul ya Muhammad ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah enao lazao izy ireo ya Muhammad enao andevony Allah enao andevoko nambaran'ny Allah subhanahu wa ta'ala alladhina asrafu ala anfusihim zay nanao tsirarina amin'ny tenazy amin'ny fahotana zay natao mazava ho azy la taqnatu min rahma anao za kivy amin'ny inakinaka ny Allah fa Allah varavarany Allah misokatra foana mamela anao mangatanao famelagna nambarany Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala an amin'ny hadith voarakitra anatin'ny boky ny Mustadrak Imam Hakim ny tonga olo anakiraiky tamin'ny Rasulillah sallallahu alaihi wasallam vola ya Rasulallah enao irakan'ny Allah izahay ty dia manao fahotana zay ty dia manao fahotana dia nambara Rasul sallallahu alaihi wasallam rehefa manao fahotana anareo dia soratagna zany amin'izay fotoana izany le fahotana nataonareo nambara Rasul nambara olo ty boko zay mangataka fibebagna ndraiky famelagna amin'ny Allah nambara Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah mamela anareo boko zay mipody manao fahotana koa boko nambara Rasul sallallahu alaihi wasallam pody soratana koa boko zay mangataka famelagna boko mipody fafaina Allah ary diovina Allah fahotana anareo pody manao koa zay mipody napodipodiny nabara Rasul sallallahu alaihi wasallam farany laza taminazy manao hoe inna Allah la yamil hatta tamallu Allah tsy kivy aminareo na dia zanareo manao boko mipody manao boko mipody raha tsy hoe anareo ndro kivy amin'ny Allah amin'ny fangatana famelagna amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala misy boko atsika anao rehefa anatin'ny fahadisogna ndraiky fahotagna anao zany mieritreritra fa ino antony zany dia angataka famelagna za boko mipody anao koa ino antony zany dia angataka famelagna za boko mipody manao koa na eritreritranao tonga fa maro raha tsy mety nataoko tsy haiko nety Allah mbo amela sa tsy amela anakay eritreritranao zany fa Allah ndraiky finoana l'islam zay nandesiny Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampianatra anao fa hoe na inona karakory fahotagna nataonao raha hainao miverina amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala Allah dia mamela anao napodinao izy boko mipody anao napodinao boko mipody mbola fafaina Allah subhanahu wa ta'ala fahotanao anao ndro kivy amin'ny fangatana famelagna fa Allah tsy kivy izy mamela anao tanka anao mangataka famelagna amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala nilaza koa zany tatra anakiraiky tonga manao rubba dambin udkhiluka aljanna misy fahotagna mampiditra anao anatin'ny paradisa ya Allah misy fahotagna ewa misy fahotagna mampiditra anao amin'ny paradisa nareo mety gaga karakory ampianaranay koa ny fahotana io maro nareo fa mieritreritra ino fahotagna mampiditra anao amin'ny paradisa misy fahotagna mampiditra anao ewa misy fahotagna rubba dambin udkhiluka aljanna misy fahotagna mampiditra anao amin'ny paradisa tsika jiaby io ino fahotana io antsany dia ataonay boko ha dasy fagnazavagna tonga fahotagna nanao fahotagna fahotagna igny amizay tsaronao anao nangataka famelagna amin'ny Allah nandeha koa fotoagna mbola natsara le fahotagna igny mbola nangataka famelagna amin'ny Allah mbola natsara anao fahotagna igny iny fahotagna iny foana zany tsaronao isaka na matsaro azy anao mangataka famelagna le famelagna zay angatainao amin'ny Allah nampitombo le ajranao amin'ny Allah iny nohony le fahotagna iny satria nataonao nitsarinao nangataka famelagna amin'ny Allah nampidirina Allah amin'ny janna anao satria maro le famelagna nangatainao amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala dikan'izany manararoatra atsika amireo andro reo zany ary alohany fidirana aminany zany mangataka istighfar na famelagna amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala fahotagna atsika jiaby inshallah atsika jiaby olombelo atsika jiaby manao fahotagna manao fahadisogna mangataka amin'ny Allah mba madio zany fotsika miditra amin'izany volana izany mba afatsika manaroatra n'izany volana izany faharoa jerentsika nambaran'ny Allah subhanahu wa ta'ala ino ma zavatra tsy tokony atao hitantsika zavatra tokony natao ino tokony tsy atao amin'ireo volana amin'ny andro folo voalohany io dia nambaran'ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny surat at-tauba manao hoe فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم aza manao tsirariny anareo amin'ny ireo andro reo aza manao tsirariny amin'ny tenanareo amin'ny fahotagna zay ataonareo amin'ny tenanareo manoloanan'ny Allah tsirariny manoloanan'ny olona zay manodidina anareo fa tsy fotoana koa zay fa fotoagna fiovagna izy ty manoloanan'ny olona zay manodidina anareo tsy fotoagna zao anao mandeha manampiseho herinao zao ty zao ty karaha ty zao matanjaka zao anao mandeha mampiseho zany le toetra ratsy le toetra mamparary fon'olo le toetra mampisehona anao fanambony tena manambany olo manaratsy olo mandeha mitsara olo mandeha mifosa olo mandeha mampiady olo mandeha miseho amin'olo amin'ny endrika hoe zao ndro zao fala tazlimu fihinna anfusakum nambaran'ny Allah satria amin'izy koa andro hafa raha toetra jiaby reo misy saziny amin'ny andro ty amin'ny andro folo voalohany io sazinazy mafimafy sazinazy be izy koa le asoavagna amin'ny Allah nanao amin'ny asoavagna ataonao amin'ny tsara ataonao amin'ny andro io be le sazy amin'ny zaka tsy mety atao koa zany be amin'ny fotoagna io kan'izany fala tazlimu fihinna anfusakum
miezaka zany atsika miataka ireo zavatra ireo karazany aratsina zay hitatsika ary miezaka atsika amin'ny atsarana zay farany zay vitatsika amin'izany fotoana izany. ثم اعلموا أيها المسلمون عباد الله أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على نبيه لقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل الدين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم بلغنا العشر الأوائل من ذو الحجة. اللهم وفقنا بما تحب وترضى. اللهم احفظنا من كل سوء ومكروه. اللهم احفظنا من كل سوء ومكروه. از دين سيكا فا أمرين كوزان من رجت سيكا مانغاتك دوع نن إيريو رالاسي أنا بافي أناتن ظلم مزفتون زوتي زي نندو أمتيرنا بيسندوان أو رتويرنا مار زيروي أندلوفاني إيريو كرازان تسين أزلينا مانجينا فونا تانم زيرناز ناتسكا يتوزان فابيو من رجت سيكا من الالان أمنرو أنرو مانغاتك دوع ونزريو رالاسي أنا بافتيكا Palestine, ralasana baftika Iraq, ralasana baftika Yemen, ralasana baftika Somali, ralasana baftika Kashmir, ralasana baftika Afghanistan, ralasana baftika mturna maru isan karazan zay votsitanisa kweto zay anatin'ny dhulma, zay anatin'ny fijaliagna mafy andolo-vandreo tsy adinantsika ireo amin'ny fangatahana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Tsy adinantsika koa ireo zay nandaony ty tany ty zay nandaony ty tany ty zany taloha tamintsika teo mangataka doa ko Allah subhanahu wa ta'ala ba indray indreo amin'ny inakinaka inshallah inakinaka anazy zay maghfira anazy amin'izany fotoana izany ararotsika inshallah. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغابنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان وامتنا على الايمان واحشرنا يوم القيامه مع المتقين ومع الايمان. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله يرحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقول سبحانه فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. واقم الصلاة.